Miarabantsika rehetra indray, faly mifampiresaka aminareo indray taorian'izay fotoana hoe elaela tsy nihaonana, elaela tsy nanao vidéo moa izany raha ny tena marina. Kokoa koa an'ilay olona anankiray nanao commentaire tanatin'ilay vidéo nalefaka farany, elaela tato nangingina. Dia hitako hoe izao ny fotoana mety indray satria ny zavatra ataontsika miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe tsy maintsy atao, tsy hoe sistematika hoe isaky n'izao manao an'izao. Fa araka ny voasoratra hoe ny fanahy masina dia mitsoka tahaka ny rivotra izay olona hoentin'ny fanahy masina dia eto izy androany dia ary izy raha pitso dia tsy fantatra hoe makaiza indray raha afaka pitso. Fa androany tery manokana te hanao an'ity vidéo ity satria betsaka ny zavatra hitako mitranga eto amin'ny Facebook. Dia amin'izao fotoana izao moa hoe fotoana ny fihibohana ho antsika malagasy, na fotoana mihiboka an-trano na mihidy an-trano tsika, na tsy mivoaka an-trano mijanona aty an-trano dia hita hoe manam-potoana isika. Be dia be tamintsika atao anatin'ny rotoroton'ny fiainana, betsaka tamintsika mihazakazaka manao zavatra, manenjika zavatra maro. Fa amin'izao fotoana izao nefa dia misy antson'Andriamanitra indray hoe mila mitsahatra isika. Tsy miteny aho hoe avy amin'Andriamanitra ny virus izay tonga eto Madagasikara ary tsy haviana aminy ilay izy. Tsy haviany amin'Andriamanitra io satria ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra tsara sy mpanao tsara izy ary tsara fiainana ny afaka omen'Andriamanitra, fiainana, fahasalamana, fifaliana dia tsy mamezy ao aminy izy. Fa kosa afaka ampiasain'Andriamanitra ny fotoana tahaka an'izao ahafahana hoe manakaiky kokoa anao, mitady an'Andriamanitra ianao. Dia izay indrindra ny antony anaovako ity vidéo ity satria betsaka ny zavatra hitako tanatin'izao fotoana ny hoe fihibohana izao. Betsaka aloha ny lafitsarany, tena betsaka ny lafitsarany hoe mijanona any an-trano daholo ny olona satria azoko lazaina hoe mety mihena koa ny hirika ahafahany mpanendaka manendaka ohatra. Mihena ny hirika hoe raha misy olona mampirafy dia mihena ny hirika hoe ahafahany mivoaka. Raha misy olona ohatra hoe mijangajanga izany dia mihena izay. Raha misy olona koa hoe zatra mifosa olona foana, mihaona dia mifosa olona ny ataony dia mihena koa izay satria samy mijanona any an-tranony. Raha tsy hoe manao fotoana amin'ny Facebook nga fa mihena, za tena azoko antoka hoe mihena izany satria tsy ny olona rehetra koa no manao Facebook. Fa fotoana ohatran'izao miantso antsika ny fanahy masina hoe hitokana, hitady an'Andriamanitra, hitokana, hifandray aminazy, hampitombo fifandraisana aminazy, hifandray amin'ny lalindalina kokoa. Dia noho izay antson'Andriamanitra izay no mahatonga anao hoe nanao an'ity vidéo ity satria hitako hoe manam-potoana isika satria be dia be ny olona ao Facebook manao sakafo vaovao izay tena tsara ilay izy, mianatra manao sakafo izy amin'ny fotoanany, manao jeu izy miaraka amin'izany dia tena tsara be izay. Fa nefa ny be dia be ny olona tamin'ireny hoe tsy manam-potoana ao an'Andriamanitra izy fa be atao, fa nefa rehefa tonga indray ny fotoana dia mahita zavatra hafa atao izy. Anisan'ny izay izany dia efa fambara anankiray hoe ny fihibohana ohatran'izao dia mampiseho hoe inona ny zavatra ao anatin'ny fontsika, inona ny zavatra manan-danja amintsika. Ny ahafantarana ny zavatra manan-danja amintsika dia izay zavatra andaniantsika ny fotoanantsika sy ny volantsika. Dia inona no andaniantsika ny fotoanantsika raha amin'izao hoe mihiboka izao tsika mitady an'Andriamanitra ve tsika? Sa tsika mijery Facebook mandrapariva ny andro? Sa tsika manao jeu mandrapariva ny andro? Be dia be ato amin'ny Facebook izao tamin'ity herinandro ity samy mandefa ny sariny tamin'ny mbola kely dia maka fotoana mitady an'ireny sary ireny. Tena misy mikaroka hatramin'ny fotoana tamin'izy mbola vao teraka mihitsy. Dia hitako hoe manam-potoana ny olona amin'izao fotoana izao. Misy mianatra recette vaovao, misy manao jeu hoe izao indray mpiray-tam-po aminay dia hanina ohatr'izao. Misy questionnaire efa hofiriny isan'ny fanontaniana ao anatiny dia vitan'ny olona manao anazy amin'izao fotoana izao. Dia gaga hoe tena manam-potoana isika amin'izao fotoana izao. Fa te hampirisika antsika hoe andao ny fotoanantsika ampiasaina hitadiavana an'Andriamanitra dia rehefa vita ity fotoana fihibohana ity dia mitombo indray ny refy misy antsika amin'Andriamanitra. Dia mba izay ny zavatra hoentintsika mivoaka avy ato fa tsy hoe tsy niovintsika na hoe ny ratsitsika na hoe mety hoe ny natavitsika satria ny sakafo tsara izany. Ho an'ny olona tsy te hatavy dia tsy tsara ilay izy. Fa ny tiako lazaina hoe fotoana ohatr'izao miantso Andriamanitra. Dia andaontsika hamaly an'izay antson'Andriamanitra izay manam-potoana isika satria isika mahavita mamaly questionnaire. Dia andao tsy hanaovana zavatra hafa ilay fotoana mba hoe anarantsika amin'izao fotoana izao satria miantso Andriamanitra.
dia izao zany a ny fanontaniana zany hoe tsika hoe mihiboka mba hivavaka sa hoe mivavaka satria mihiboka, samy hafa mantsy izay fa andaontsika hiboka mba hivavaka misimisy kokoa, mba hifandray misimisy kokoa amin'Andriamanitra. Dia misy teny ity a nampahaizan'Andriamanitra anahy tamin'ity herinandro ity dia tiako zaraina aminareo ilay izy satria hitako hoe fotoana izao fotoana tsara ahafahana manatona an'Andriamanitra. Dia ao amin'ny Hosea toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo, mety efa betsaka amintsika mahafantatra an'ity teny ity. Hosea toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo mivaky toy izao: koa indro aho, koa indro Izaho dia hitaona azy, ka hitondra azy ho any lavitra, ary hanao teny malefaka hahafinaritra azy. Anatin'ny teny hafa izy io dia hoe tondrana azy any lavitra dia hiresaka amin'ny fony ahako. Andriamanitra no miteny eto, dia Andriamanitra zany anatin'izao fihibohana izao ataontsika hoe mitondra antsika, mitokana izy, satria ny fitokanana tsy voatery hoe mirindrina anatina rindrina efatra, fa nao an'i Jesosy ara nakany an'efitra izy dia nitokana izy, nanakaiky kokoa an'Andriamanitra. Dia ho anao koa, za te hiteny hoe ny fotoana ohatran'izao tsy fotoana hoe fianarana manao sakafo vaovao aza laniana amin'izany fotsiny fotoana, fa manakaikiza kokoa an'Andriamanitra, mamaky tenin'Andriamanitra dia tsy nino tenin'Andriamanitra fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho aseho. Ary efa fantatritsika hoe ny vanim-potoana izao efa manambara fa efa miakaiky Jesosy, na ny zavatra mitranga na io valana aretiny io aza efa maneho fa akaiky Jesosy dia andaontsika ampitombo ny solika, ampitombo ny solika hoentsika mitsena azy, satria ho avy ny fotoana izy io laogaga efa maninona ny tsy lasa, fa izao fotoana izao anisan'ny fanomanana. Dia hampirisika anareo Andriamanitra mitondra antsika any an'efitra amin'izao fotoana izao, ohatry ny hoe any an'efitra ny fotoana izay hitokana antsika amin'izao fotoana izao, dia aza ariana fotsiny amin'ny zavatra tsisy dikany, tsy miteny hoe aza miala voly, fa misy fotoana ny zavatra rehetra, fa ataovy lara-pahamehana ny miaona amin'Andriamanitra isan'andro, dia ataovy lara-pahamehana ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, manakaikiza, fantaro ny fanahy-masina hoe izy. Dia izay ny zavatra tena tato anatiko hoe raha tsika manana fotoana hamaliana questionnaire efa ho 20 ny fanontaniana ao anatiny, manam-potoantsika hanatonana an'Andriamanitra. Mety nahafahantsika mivavaka izay fotoana izay, mivavaka ao amin'ny firenena, mivavaka ao amin'ny fianakaviantsika izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, mivavaka ho an'ireo olona rehetra izay marary, izay tratra ny aretin'ireo. Dia fanentanana kely fotsiny ny ataoko antsika hoe andaontsika hitady an'Andriamanitra, ampitombo ny fotoana hivavahanao, dia mametrahany disiplina, azo atao hoe atory maraina satria tsisy atao, fa mifoaza ihany maraina dia miaona amin'Andriamanitra. Izay ny zavatra tiako zaraina, dia mino aho hoe miteny aminareo izany satria niteny tamiko izany. Andriamanitra tena niteny tamiko mihitsy hoe tena te hiona kokoa aminao dia fantatra hoe ny olona rehetra ny tian'Andriamanitra hiona aminy. Dia izay mahatonga nizara kely an'ity vidéo ity, dia mino aho hoe ampiasainao izay fotoananao manomboka androany hoe hiaonana amin'Andriamanitra, tsy forsena be ilay izy, fa ny etaeta dia manomboka amin'ny fahatongavan-tsaina. Rehefa tonga saina ianao dia misy etaeta miforona hoe mbola misy zavatra mihoatra n'izao, fa tsy voatery ohatran'izao dia tsy voatery handany fotoananao amin'ny zavatra tsisy dikany ianao, fa mandany fotoana miaraka amin'ny fianakaviana, mianara manao sakafo, fa ataovy ambonin'izay rehetra izay miaona amin'Andriamanitra. Dia izay indray ny hafatra kely tiako nampitaina androany, dia mino aho hoe manampy ianao izany, dia mino aho hoe miteny aminao izany, dia mino aho hoe hokasihan'Andriamanitra ianao n'ity fotoana ity, dia hiditra amina refo vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Dia samy mahery tahin'Andriamanitra tsika rehetra, dia amin'ny manaraka indray tsika miaraka amina vidéo sy lohahevitra hafa. Tahin'i Jesosy.